satria tokoa alakamisy raha mipitso dia manamarika izay andro ny alakamisy izay ny fivoahan'ny gazety Soa ivoaka amin'ny rapitso ary ny gazety Soa mazava ho azy naompana betsaka tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely ity andihany ity. Akanjo maivana kanefa tena mihaja, azo ento menjaka tsara amin'izao mafana farany taona izao, izany indray no lamaody atolotra soa antsika ao anatin'ity lalana ity. Tsy adino koa anefa ny soa fengaly sy ny akanjo mihaja ho an'ireo tovovavy kely izay natao hanolorana antsika ireo karazana fenjaika amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Koa satria ny fetin'ny krismasy no andrasantsika amin'io herinandro voitsidika io, dia iompana tanteraka amin'izany avokoa ny lahatsoratra eto amin'ny Soa, toy ny tantaran'ny Noely, nahaterahan'ny Kristy, ireo karazana haingo sy firavaka vaovao amin'izany vanim-potoana izany, ny tantaran'ny Girlande izay tanterany Soa amin'ny fiteny frantsay, na koa ny nahandro isan-karazany hafakely natokana indrindra ho an'ny fetin'ny krismasy. Satria nandahatsoratra ihany ireo, fa ho hitanao anatin'ny Soa laharana 420 ivoaka rapitso alakamisy maraina, ny lahatsoratra samihafa izay ahafantaranao misimisy kokoa momba ny fetin'ny krismasy. Dia izao sahady ary dia mirary fetin'ny krismasy sambatra ao antsika rehetra, mpamaky ajaina sy malagasy rehetra tsy akanavaka, ekipan'ny Soa sy Mama Soa, dia samy mikorana finaritra avy ao anatin'ny Soa sy ny manatrano. Ny fiaonana teo amin'ny lehiben'ny diplomatika frantsay sy ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina izay heverina fa fiaonana entina manana ny krizy misy eto amin'ny firenena sy ny mahakasika ny fanonkevitra nentin'ny Ankola Firavalomana mahakasika io fiaonana io no isan'ny vaovao sokadina nentina tamintsika tamin'ity takariva ity sorana feno ianao mpijery-jaina mijeratra amin'ny farany fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra ma TV manome fotoana ho anao indray ny tenako amin'ny rapitso amin'ny 7 ora hariva veloma tompoko.